La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Vita malagasy resto mama kokoa fitonjato ariary Mpanolotra anao ny fampalalam-baovao. Totosandroany teny avaloha ny fanaovatsy ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo na ny faritra vadivavy eto Madagasikara. Lalana kilometatra maro no navaozina sy namboarina any Nozobe tamin'ny lalana tetika sa pôle intégré de croissance anjery mizotra ny fanamboarana tany an-toerana ireo tompon'andraikitra. Efa nahazo alalana na bon de sortie tao amin'ny serana tsambony Thomas n'ilay conteneur nitondra fanafodiny Ofam Mavery. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra, mbola ao anatin'ny infraction douanière izany noho izay izy tsy mbola nisy dédouanement. Tsy mbola vaovao ny olana connexion internet tato anatin'ny andro maromaro izay. Tsy nahenona feo malona izany ireo mpandraraha hoy ny association des cybercafés et internautes de Madagascar ka antony nandefasana izy ireo taratasy fitarainana ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tokony. Maresaka iraisam-pirenena amin'itony aitrano mahery vaika sy fampitehan'ny ala any avaratra Algérie amin'izao fotoana izao. Olona miisa 12 tsy hita popoka hatreto araka ny antotanisa izay navoaka ny tompona ndraikitra any amin'ny toerana. Ny adidin'ireo fetrany. Tokaso indray atao anatin'ny vaovao ny Cool TV. No anomboantsika n'izany avy hatrany dia namoaka fanambarana ny fiatidinan'ny Repoblika io hariva io ravan'ny gouvernement tapitra androany 12 Aogositra ny fepito-piasan'ireo minisitra rehetra araka fanapa-kevitra ny Filo Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian. Miditra amin'ny fampandehanan-draharaha izy ireo mandra-piandra ireo minisitra vaovao andrasana moa araka izany izay fiova eo anivony izay gouvernementa izay. Fatotosa androany ihany koa teny filoha ny fanaovatsy ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo na ny faritra vadivavy eto Madagasikara. Nadidina izay tena Abraham Randriamanana. Tanteraka ny fametrahana ny faritra vaovao, ny faritra fahatelo amby roapolo na ny faritra vadivavy eto Madagasikara. Taorian'ny fanaovantsy ny tamin'ny fomba ofisialy ny didim-panjakana nametraka izany, izay nataon'ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Faritra fahatelo amby roapolo izay ahitana ny distrikan'ny Mananjary, ny distrikan'ny Nosy-Varika ary ny distrikan'ny Fanadina. Arak'izany, ny distrikan'ny Manakara, Vohipeno ary ny distrikan'ny Kongo no andrafitra ny faritra fitovinany ankehitriny. Vina amin'ny fametrahana ity faritra vaovao ity ny fanatanterahana ny fampandrosoana eny fotony raha nambaran'ny filoham-pirenena. Fizarana ara-paritra mitondrana fampandrosoana mipaka ny fotsiny no apetraka. Izay no nazahoana ny fankatoavana sy mitsodrana avy amin'ny koram-panjaka denonsony be ary ireo tompon'andraikitra isa-tokony any an-toerana ity fizarana ny faritra vadivavy sy fitondrana ity. Fizarana ara-panjakana natao ao anatin'io administratif no ataontsika ao anatin'izany. Ny tanjona apetratsika dia ny hoe mba hisiny ny fampandrosoana mipaka eny fotsiny amiraha ny fametrahana sy tsinjaram-pahefana tena izy isaky ny ambaratongany dia miainga izany amin'ny ambaratongany maro isan-karazana ary ho ambarako horetany horendanitra fa dia mijoro ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara dia ny faritra vadivavy izany.
Isan'ireo velirano nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ny fametrahana ny faritra 720. Ity farany izay manana ny renivohiparitra ny distrikany Mananjary. Maro ireo dingana naraina na nahafahana anjara ny faritra vadivavy fitovinany toy ny fankahakevitra sy ny fandresendahatra teo amin'ireo ray aman-dreny am-panahy, ny ray aman-dreny ara-drazana, ireo olom-boafidy, ireo olom-panjakana isan'ny tokony ary ireo fiarahamonim-pirenena. Teo ihany koa ny fankatoavana izany teny anivon'ireo anteny mera rotonta sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Misy avao zay tsy fitovia-kevitra na fomba fijery sy mitovy nanaovana an'ity fananganana an'ity vatovavy ity. Nefa na tsy zany vahoaka endrika le tao anatin'ny faritra vatovavy fitovinany da naharany mpandiky, mpanamina, mitovy hevitra zao. Ary misy fizarana faritra sy midika zany fa mizara koa tena sika da vola koa miamina avao mifanerasera, mampiady-hevitry, mampila hevitry, fa izay avokana ny fitondrana ato amin'ny faritrisika ity. Tonga nanotrina ny fanaovan'ny sy ny fametrahana ny faritra 720 teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha-Androany, ireo ampanjaka avy amin'ny faritra vadivavy sy ny faritra fitovinany, ireo filohan'ny androm-panjakana rotonta, ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry samihafa. Nanamafy ny ministra ny adintany sy ny fitsinjaram-pahefana fa hivavonina ankehitriny ny vola mitetina 2 miliara ariary ho an'ny faritra vadivavy. Eo ihany koa ny subvention mitetina 100 tapitrisa ariary ary ireo fitaovana fanamboarana ny lalana miisa 5 ho an'ny faritra 720. Isy tombontsoa maro ny fisian'ny faritra 720 izao raha ny fanan-kevitra ireo solombavamboaka sy tompona andraikitra Isatsokajy no hita taratra izany indrindra amin'ny resaka fampandrosoana. Nambina Ravelorson. Taoriana amin'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisarahan'ny faritra vadivavy fitovinany. Hena ny fahasahiranan'ireo mponina any amin'ny faritra vadivavy manomboka izao. Voalohany indrindra amin'izany ny fiakarana any amin'ny renivohiparitany. Mandritra ny fikarakarana ireo antota taratasy noho ny alaviran'ny renivohiparitany teo aloha. Ho mora kokoa vokatr'izay ny fametrahana ny fampandrosoana ifotony. Soa lehibe ho anay zao ankoatran'izay hoe mizara te budget-ny faritra zany zao fa tsy mizara enina tsony dia ankoatran'izay zany resaka fanaovana taratasy ny administration dia tany amin'ny kilomètre anjatony kilomètre maro zany no taloha makany Manakara vao mavita ny taratasy rehetra fa amin'izao fotoana zao zany dia eo Mananjary dia vita zany hoe raha miala maraina nosy varoka dia tonga ny Mananjary ny hariva dia afaka manao ny taratasy rehetra. Dikan'izay zany hoe servisy rehetrarehetra ho teraka ao dia izay servisy zay dia mitondra fampandrosoana ho any amin'ny distrika tsirairay ho avy ihany koa ireo tetikasa maro satria raha ho anay distrika nosy varoka manokana dia anisan'ny mbola sahirakirana amin'izany hoe fotodrafitrasa zany. Efa nisy ny fakan-kevitra tamin'ireo sokajin'olona maro samihafa ka nahafanana natotosa sy nametraka ny faritra 720. Dinana ifotony tany alohan'ny tongavan'ny firenena dia ny fampiresaka tamin'ireo mpanjaka sy ny vahoaka zay ny tany dia nanaiky zareo tsy nisy olana fa dia nanaiky zareo satria anisan'ny mafitovinany fitovinany dia ny commune Namorona fa dia tsy maintsy misy moa ny fampiresahana fa dia efa nahazo-drano zareo ary nanaiky amin'izay andanana amin'ny faritra fitovinany zay. Ao anatin'ny fampandrosoana aingana ary sohim-bonana izao fametrahana ny faritra 720 izao araka ny nambarany veneniviny CFM faritany ny Fianaratsoa. Fidirana sahady eo anatina fampandrosoana ary hampandeferana amin'ny lafiny rehetra izay lafiny mety misy mampisaraka fa ny firaisakina sy ny fiombonana no zavatra lehibe araka ny voalaza hoe anisan'ny sohim-bonana ao anatin'ny faritany Fianaratsoa izany ataontsika hoe faritra anakenina zany iombonana hevitra zany ao anatin'ny faritra zay voalaza teo ka dia miara-mifanohana ireo faritra anakenina ireo mifanome hery mifanome lanjana indrindraindrindra amin'ny lafiny maro na amin'ny lafiny arakolona na amin'ny lafiny ataontsika no ety manana-tandrika izany. Andrasana araka izany ny fanendrenana izay ho governora vaovao ao amin'ny faritra vadivavy izay tafiditra ao anatin'ny faritra 720 eto Madagasikara. Fampandrosoana Lovanjafy no apetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fametrahana ny faritra 720. Efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola-panjakana Nasipantsiny no lanina teny amin'ny anteny mera ny vola ampiasaina amin'izany alarana evison.
Hitondra fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo raha ny fanehoan-kevitra nataon'ireo loholon'ny Madagasikara androany. Tsy tokony hisy adi-hevitra intsony ny mahakasika ny komuna mandrafitra ny faritra raha ny fanazavana. Tsy tokony hisy resaka tsony amin'izany satria aza adino fa efa nitapahana tamin'ny fivorian'ny antenimieran'olona sy ny antenimpirenena farany teo ny hoe izy daholo ny faritra miaraka indrindra efa ny ekeny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany rehetrarehetra zany. Androany zany dia fanatanterahana ny fanaovana sonia nataon'ny filohan'ny Repoblika. Kominy ny tenanay fa tsy tsony ny resaka manodidina zany tsy fitovian-kevitra zany izay efa niravina tanteraka ankehitriny. Samy manana ny mampiavaka azy ireo faritra ireo ary hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny zavatra tsara marihana fotsiny dia ny hoe ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia ny faritra tsirairay dia samy manana ny maha izy azy. Ary io faritra fahatelo amby roapolo io no lazaina dia manana ny ataontsika hoe ny valeur culturelle, ny valeur environnementale, ny valeur sociale sy économique sociale ihany koa izany faritra fahatelo amby roapolo izany. Ary mino izay fa tsy lanina fotsiny teto amin'ny antenimieran-dolona izany faritra fahatelo amby roapolo izany fa hitondra avy dia avy ihany koa izany izany hoe tena fampandrosoana ho hita taratra any amin'ny faritra izany. Efa nolanina teo amin'ny antenimera rotota ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana sy mpanjina ka efa tafiditra ao anatin'izany ny fampiasam-bola ny faritra fahatelo amby roapolo. Rehefa nandalo teto aminay moa zany nalay volavolan-dalàna aloha mahakasika ny fametrahana ny région fahatelo amby roapolo na ihany koa zany tamin'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina dia efa tafiditra somatsara tanatin'io zany lay nina moa zany ny vola ho ampiasaina amin'ny fametrahana amin'ny fampandehanana ny raharaha rehetra zany mahakasika an'io 23e région. Ny tombo iray indray araka izany ny faritra eto Madagasikara ka manatevina izany ny faritra Vatovavy izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia lalana kilometatra maro no navoazina sy namboarina any Anosibe tamin'ny alalan'ny tetikasa pôle intégré de croissance. Anjery ny fizotry ny fanamboarana tany an-toerana ireo tompona ndraikitra isa-tsokajiny fanantena. Fanavaozana sy fanamboarana ny lalana ao Anosibe ampanibetsaka amin'izany no efa vita ankehitriny tamin'ny alalan'ny tetikasa PIC na ny tetikasa pôle intégré de croissance. Ndohy tany an-toerana ny fidinana ifotona nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministra lefitra misana ny toeram-ponenana manam-pehefana any an-toerana omaly. Mizara maromaro ny fanamboarana natao. Réhabilitation moa ny lalana dia ny lalana aty amin'ny ceinture du nord na ny 20V2 moa ny filazana anazy dia nanao visite koa tsika ny route du cratère very Dar es Salaam mitsofoka makany amin'ny Andafy dia nanao visite koa tsika ny route nationale spéciale 30A zay nanaovantsika Pointe-à-Temps teto Anosibe. Any amin'ny faraparan'ny volana Desambra any no vinavinaina ho vita ny fanamboarana sy fanavaozana rehetra tontosaina amin'ny alala no any eto Anosibe. Lalana kilometatra maro no voakasiky ny tetikasa. Ny lalana zany 24 km le ceinture du nord dia misy 6 km zay le avy be fotaka makany Ampora dia 1 km 400 ny route du cratère ary io le Pointe-à-Temps avy aty Elville Fasenya mandalo Elville dia Elville makany Andilana io koa zany eo amin'ny 30 km eo zany le ataontsika Pointe-à-Temps zany. Raha tsy ahivina, tetikasa tanterain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena vola ny tetikasa PIC. Ankoatry ny tetikasa PIC, maro ihany koa ny asa atao amin'ny alalan'ny RPI na ny ressources propres internes. Nandritra ny fijerena ny fizotry ny asa nataon'ny ministera tompona andraikitra tany an-toerana. Nijery ireo lalana ratsy mbola ho amboarina ihany koa izy ireo.
Etsekilan'izay entina natsarana ny tanan-dehibe, nisy ny ady hevitra sy fifanankalozan-kevitra mikasika ny laminasa-pudi niarahan'ireto farany sy ireo mpanolontsaina ny tanàna ao an-tampon-tanàna Nosy be ny tanterahana. Tsy aivina, isan'ny velorano filohan'ny repoblika ary tafiditra amin'ny laharam-pamehan'ny fanjakana ny fananganana foto-drafitrasa maro ho an'ny tanan-dehibe atratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana. Mijanona ny Nosy be isika fa raha toka nisy fahatarana ny fanamboarana logement sociaux any an-toerana noho ny fisian'ny Covid-19 ankehitriny efa miroso araka ny tokony ho izy ny asa rehetra miantarandriana. Isan'ireo misitraka ny logement sociaux apetraky ny fitondram-panjakana araka ny veloranon'ny filohan'ny repoblika Nosy be. Amin'izao fotoana izao, miroso ny fanamboarana izany. Tsy maintsy ampanarahana ny fenitra takiana ny asa rehetra araka ny namafisin'ny minisitra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nandritra ny fitsidihan'ny tany an-toerana. Logement zany amin'ny lalana maka amin'ny Jamanjara zany izy ity. Deux chambres, salle de bain, des misy cuisine, c'est des misy cours arrière. C'est les programmes, les jardins communautaires, misy potager, misy espace de sport, les izy, ça de misy parking. C'est les philosophies ni projet tsika, de anti Nosy be, fa mitovy koa zany an'le Morondava, Diego, Toamasina, Nantsirabe, mitovy zany le ataontsika hoe les concepts généraux, zany trano plus jardin communautaire, plus espace de loisirs, espace de sport. Amin'ity taona ity no vinavinaina ho vita ny fanamboarana tanterahina, ho apetraka hatrany fanazavana ny lamina na sivana ho an'ireo afaka hisitraka izany. Akolazako teo, mbola tsy mipetraka tsara zany les critères d'éligibilité. Dia zay zany le fantaninana apetrany olona conseil municipal tany Nosy be teo, dia mbola jerenay zany le izy dia rehefa milamina tsara dia io zany hozaranay amin'ny autorité concernée na ny partenaire concerné momba le critères. Tsy aivina, anatin'ny velorano fa 12 ny mikasika ny fisitrahan'ny mponina trano fonenana Sahadio. Ankoatran'ny Nosy be, tanan-dehibe maro no anatanterahana ny asa, isan'izany Antsirabe, Dego sy ny maro hafa. Faponina amina fokotany maro manana tany na tambary voakasiky ny fanesorana izay nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fanamboarana kady arivo no antsoin'ny ministerin'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy hiatrika fivoriana amin'ity volana aogositra ity. Miantarandriana voatra. Miantso ny mponina amin'ireto fokotany manaraka ireto ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy hiatrika ny fivoriana mikasika ny fanonerana ny tany na tanimbarin'izy ireo izay voakasika ny tetikasa fanamboarana ny rokady arivo. Mponina voakasika ao Amboda, Soamanandrariny izay fivoriana totosaina amin'ny 17 volana aogositra 2024. Ho an'ny Ambomahitsy totosaina amin'ny 17 volana aogositra ho avy izao. Ikanja sy Ambatomary kosa dia totosaina amin'ny 14 volana aogositra. Ambolokandrina sy Amoronakona dia totosaina amin'ny 15 volana aogositra 2024. Efa nivory kosa ny mponina voakasika atao amin'ny fokotany Analamahitsy tanàna, Ambotsiry, Ambatobe, Nansana, Ankerana, Ankadindramamy. Tanteraina ao amin'ny efitrano malalaky ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny fivoriana raha ny fanazavana. Raha iverenana, amin'ny alalan'ny didim-panjakana nivoaka ny 30 volana Jona 2024, afaka hirosona ny dingana fanefana ny volan'ireo tompon'ny tany na tompona tambary voakasika ny fakany fanjakana ny taniny tamin'ny fanamboarana ny rokady arivo. Antony izay izao fivoriana izao. Ho an'ny tetikasa rokady ny distrika Navaradrano sy Antananarivo renivohitra no voakasika izao fiantsony izao. Mahery ny 500 ireo tompona tany tsy mbola nisitraka ny volan'izy ireo raha ny fanazavana. Aorian'ny fanantonana ny sampandra rahatany, misy ny dingana fanamarinana raha toka azy ireo tokoa ny tany, isan'izany ny fidinan'ny komisiona eny amin'ny toerana voalaza. Tonga izy misoratra anarana dia isy komisiona hidiny eny toerana anamarina fa io olona tokoa sy ireo olona ireo no nanajary sy tompon'ilay tany. Dia ao aorianan'izay dia misy publicité atao any amin'ny journal officiel, zany any amin'ny gazety. Panjakana mandritra ny herintaona ilazana zany
hoe ho an'ireo rehetra zay mety mananambara mahakasika amin'ny tany anankiray zay lazaina fa ity olona ity ny tompony, zay ny antsoina hoe présumé propriétaire, dia afaka manohana raha ohatra ka heveriny fa tsy io ny tokony io tany io fa ty olona ray ity. Raha sanatria ka misy ny olana dia alefany amin'ny fitsarana ny raha mba ho ny fitsarana no hitsara hoe ty ny tena tokony omenan'ilay vidiny tany na ity olona ray ity. Raha ohatra kosa ao anatin'ilay herintaona zay nandefasana n'ilay lisitra any amin'ny gazety mpanjakana na journal officiel la tsy misy mihitsy olona nanohana, dia ao arinan'iny tonga dia alefan'ny sampanarahana fananantany eny amin'ny trésor lay taratasy mangataka amin'izy ireo hoe ity olona ity araky ty paikady ty dia aloha amin'ny vola hosaran'ny tany zay nalain'ny fanjakana araky ny fampiarana n'ity didim-pitondrana zay mivoaka tamin'ity taona ity. Namafisy ny tompon'andraikitra fa efa voninao avokoa ny vola ho an'ireo dimanjato mahery tsy mbola nisitraka ny fanonerana ireo. Toy ny raharaha conteneur avery kosa indray dia efa nahazo bon de sortie atao amin'ny seranat sambony Tomasiny ilay conteneur nitondra fanafodiny OFAM avery. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra mbola ao anatin'ny infraction douanière izany no izy tsy mbola nisy dédouanement. Ny alarana efsa. Raha ny loharanom-baovao azo avy any amin'ny faditseranana tsy teo anivon'ny seranantsambon'ny Toamasina no very ilay conteneur nitondra fanafody 730 carton an'ny orinasa OFAM na ny office pharmaceutique malgache. Efa nahazo bon de sortie teny amin'ny seranantsambon ny conteneur raha ny fanazavana ary tokony hiakatra aty Antananarivo hanao ny dédouanement sy ny contrôle rehetra saingy izao very izao. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa mbola ao anatin'ny infraction douanière ankehitriny iny conteneur nitondra fanafody iny noho izy tsy nisy dédouanement natao sy fitsirihana ireo fanafody izay nataon'ny tompon'ny fanambarana. Tafiditra ao anatin'ny sokajy IM8 ny fanafody ary eny amin'ny biron ny ladouane eny Antanimena no ataony dédouanement ny entana. Efa nahazo bon de sortie ary efa nanao déclaration ny idiran'ny entana eto Madagasikara ny orinasa ary tokony hanao ny dédouanement eny Antanimena ka izao tsy hita izao ilay conteneur. Raha ny fanadiadiana natao, tsy kisendrasendra ny fahaverezan'ny conteneur raha ny fanazavana. Miisa roa ny conteneur mitondra fanafody nanaovana déclaration ka ilay tonga voaloha izao very izao. Ankehitriny efa nametraka fitoriana ny tompon'ny entana ary efa mandihy ny fanadiadiana. Raha ny fantatra hatreto, hanao retrait national ihany koa ny orinasa. Antony tsy voafesy tsy fantatra ny mety fiovan'ny fanafody amin'izy very izao. Tsy fantatra ihany koa ny fitahirizan'ireo mpangalatra ny fanafody ka tsy tokony hihinana izany ny olona mahita ny entana. Rehefa hita ny entana, hopotehana avy hatrany ireo fanafody ireo raha ny fanazavana noho ny tsy fahafantarana intsony ny kalitaon'ny fanafody. Ankilany, ahina mety hiteraka tsy fahampiana amin'ny resaka fanafody amin'ny toerana vitsy ny fahaverezana izao conteneur mitondra fanafody izao. Raha tsy ahivina, ny fahadimin'ny volana Aogositra lasa teo no nitranga ny halatra taoriany izay no nanao fanambarana ny OFAM na ny office pharmaceutique malgache fa nisy nangalatra ny conteneur iray ahitana fanafody 730 carton mitondra ny marque Desca. Ka toy izao ny fanafody tao anatiny: amoxicilline gélule, ibuprofène comprimé, ampicilline injectable ary pénicilline G injectable no tao anatin'ny conteneur. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny fanadiadiana ny rara. Mahakasika ny vaksiny Covid-19 kosa indray dia isy fomba hafa ahafahana misoratra anarana ho an'ireo izay te ahazo vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 ankoatry ny internet. Ho teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Lahara-pameana amin'izany ireo olona marefu sy ireo fanerasera amin'ny olona maro eo na saina. Mitoy ny fahafana misoratra anarana amin'ny tranokala vaccine.gov.mg ho an'ireo izay te hisitraka ny vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 ary velatra amin'ny fomba hafa ny fahafana misoratra anarana ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Mahakasika ilay fisoratana anarana amin'ny Johnson efa misy ilay misokatra ary efa miasa ilay site ilay atao hoe vaccine.gov.mg efa ao an-dalana famaranana ilay pitsopitsony ara-teknika mahakasika ny fisoratana amin'ny alalan'ny SMS koa ireo opérateur téléphonique misy eto amintsika ireo
tsy mba manana fahafahana amin'izany tambazotra tserasera zany dia afaka misoratra anarana eny anivon'ny CSB izay voafaritra ao anatin'izany ho aparitaka eny anivony ianao manjery samihafa manerana amin'ny faritra eran'ny Madagasikara zany izy ireny ahafahany zareo misoratra anarana amin'ny alalana fiche d'inscription. Ireo efa nanao ny vaksiny Covishield andiany voalohany tsy mila misoratra anarana intsony raha ny fanazavana hatrany fa manantona ny toerana voatondro anatanterahana ny vaksiny andiany faharoa rehefa tonga izany izay vinavinaina amin'io herinandro avy io raha ny fampitambavao hatrany. Izay nanao ilay première dose kosa tamin'ilay Covishield dia ilay AstraZeneca ihany no vaksiny ho ataony. Ny zavatra misy dia fanazavana ara-tsiantifika hoe mety hiteraka mampihenjana sévère zany na gravy raha manafangaro na manao le cocktail vaccinal ilay isika. Anaraka ny lamina hatrany ampiandohana ny fisitrahana ny vaksiny na izany aza ny rehetra no afaka misoratra anarana. Mbola tsy tampotra tanteraka ilay cible prioritaire ilay napetraka tamin'ilay andiany voalohany nampiasaintsika teo dia mbola mipetraka ihany izay rindran-damina izay ireo le cible prioritaire dia averina ihany le hoe ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana, ireo olona zokiolona 5-20 taona no miakatra dia ireo olona marefo ary nampidirina ilay karazan'olona manokana na ilay cible spécifique le amin'izao fotoana zao moa zany le ireo le tsy maintsy andeha hivoaka ny ivelany afaka misoratra anarana daholo ny rehetra arakaraky ny fananantsika sy fahatongavan'ny vaksiny ny tsinjarana sy entsoana tsikelikely mbola irana miasa ihany koa amin'ny tambazotra tserasera ireo hoe afaka mametraka programme dia antsoina amin'ireny antsona ianao fa hisitraka ny fanaovana vaksiny amin'izao fotoana izao arak'ilay fahatongavana na allocation ny vaksiny tonga eto amintsika. Izy ny certificat de vaccination électronique ny passe sanitaire miaraka amin'ny QR code ho an'ireo izay vita vaksiny ka mila izany raha ny fanazavana saingy mila manao fangatahana amin'ny tranokala vaccine.gov.mg. Raha ny vinany fitondram-panjakana ny 1.7 ny malagasy tokony hisitraka ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 no azo izany hatramin'ny fiafaran'ny taona. Mahakasika ny fivoarany valaretina Covid-19 kosa indray araky ny tatitra izay nivoaka tamin'ity androany ity fantatra fa ray no namony eny efatra ny tranga vaovao marina ary 1.0 ireo sitrana soamantsara 20 kosa ireo mbola anatin'ny forme grave. Tonga eto fotoana ny dokavatro isika orina izay atatsika mahakasika ny fitadiavana vahaolana momba ny ireo fiakaran'ny PPN eo any koa momba ny olana ny connexion internet rehefa avy eo ary. Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosibé. Au programme, carnaval dans la ville de Nosibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamed, Rijad, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongu maro china mitakaza. Resto, naezana wezana waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, nanaola supu. Resto, nasamu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chimfit saranga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vifilu mazala imusara lokwa misi. Resto, tiako, tiano, uantika. Resto, batu malaza tenga tsara tialako. Resto, vita malagas. Resto, Maman Kukua. Fitinjato ariary. Feno afaliana ny tontolo andronay mba manararoatra ny fotoana irany dia mitady zavatra miavaka atao sakafo izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial
sy miro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ny ty alina ty tsisa fandrema tofo mahatsara Herman Améliore zay PDG ny Elcure Madagasikara miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-bavao fantanina voalohany apetrako aminao moa dia inona vavao sy maresaka avy amin'ny ivon'ny Elcure Madagasikara zay. Miaraba ny namana andalaina Davida, miaraba oka malagasy zay manaraka zao fampalalam-bavao atao amin'ny Cool TV zao. Ny etsika zay karakarainy Elcure Madagasikara dia etsika efa fanao hatramizay ary amafisina dia ny anatanteraka conférence de formation culture entrepreneuriale et développement personnel izay anofanana an'ireo mpandraharaha rehetra handray anjara amin'io fotoana io mba ho tonga mpandraharaha matianina eo amin'ny sehatra samihafa izay andraisany anjara. Inatao arany ny tombontsoa sy ny tanjona ho azo andreo mandray anjara amin'io etsika io. Ny tombontsoa ny mpandray anjara amin'ny fandraisanareo anjara amin'ity fanofanana ity dia misy efatra ngezabe. Ny voalohany dia ahatonga ny mpandray anjara rehetra ahafe ny fepetra takiny ny développement personnel. Be dia be ireo zay mba manam-paniriana te hanao zavatra nefa manana olana amin'ny atao hoe tsy fananana fitokisana ny amin'ny tenany na le lazaina hoe manque de confiance en soi na koa manana an'le atao hoe tahotra be loatra ary be dia be ireo blocage zay manaka anazy tsy ahafahany mahavita zavatra mihitsy. Ny tanjona faharoa zay ho tombotsoan'ny mpandray anjara dia ahatonga ny mpandray anjara rehetra ahita fomba tsaratsara hatrany hitantanana ny orinasa zay natsanganao na ny orinasa zay nomena natsanganao indrindra fa amin'izao fotoana ny crise mondiale eo amin'ny sehatra ny zavatra be dia be zao. Noho izany zany dia anomezana anao ireo fomba rehetra ahafahanao mihoatra andreo sakana maro samihafa ho amin'ny fampandrosoana ny orinasanao. Ary ny fahatelo dia anomezana paikady mahomby azo antoka ho an'ny mpandray anjara mba ahafahanareo manatanteraka ny nofonofonareo ny tetikasa tianareo tanterahana ny tanjona zay tianareo tanterahana kanefa mbola tsy azonareo ny tanterahana mandraka ankehitriny dia omenanao ireo vaolany sakana zay hitanao tsy ahafahanao manatanteraka an'izany tanjona sy izany tetikasa izany. Ny faefatra farany moa dia anomezana torohevitra mahomby ho an'ireo zay mba manam-paniriana te ho tonga mpandraharaha izy ireo lehibe efatra ireo zany no tanjona kendrena amin'ity fanofanana ity. Dia izaziza daholo ary ireo cible tokony handray anjara amin'ny fiofanana io. Ny tokony handray anjara amin'ity fiofanana ity voalohany indrindra dia ho anareo zay mahatsapa fa tokony havita zavatra kanefa misy sakana tsy ahafahanareo manatanteraka azy. Ianao mahita azy ho sakana kanefa rehefa atao ny fanadiadiana dia azo atao tsara mihoatra n'izany blocage izany. Zay ny voalohany. Ny faharoa ho anareo manana orinasa izay andaninareo fotoana, izay andaninareo vola, izay iasanareo mafy kanefa tsy afaka mampandroso firy akory ny fiainanao ary na le fiainan'ny orinasa ary tsy miova akory fa dia miaka-midina eo foana ary tsy manova firy ny fiainanao fotoana maro aty aoriana dia mbola toy ny nanomboanao ihany no misy anao amin'izao fotoana izao. Voakasika ihany koa zany ianareo tokony handray anjara amin'ity fanofanana ity. Ary ny fahatelo dia ho anareo olona izay manana projet fantatrareo tsara tokony handeha manana tetikasa everinareo fa tokony ety kanefa misy olana dia tokony handray anjara. Ary ny farany moa ireo zay tsy manan-kevitra mihitsy mba te ho mpandraharaha fa vida be ny lohanao tsisy ninninona ao andohanao ao zay tokony ataonao tsy fantatrao na be hevitra loatra koa ianao tokony handray anjara. Marihana fa tsy mitaky diplôme ity fanofanana ity. Ny fiarekarena dia tsy mitaky diplôme amin'ny fandraharahana zay everina
atao araky ny conception nanaovany Elcure Madagasikara azy. Na diplômé be ianao a, na tsy nianatra azy ianao a, fa tianao no tonga mpandraraha, io no accès libre. Ny mahatonga atsika ho mpandraraha matiana no accès libre ahafahany tsiraray avy ho tonga any amin'ny fitombona eo amin'ny fiarian-karena. Raha te handray anjara ary inona ny tokony ataon'ny olona? Raha maniry handray anjara ianareo dia araka nefa fantatrareo fa andoavam-bola ity fanofanana omeny Elcure Madagasikara ity satria lehibe loatra ny tombony izay ho azo nareo. Ny atao a dia miantso ny laharana an-tarby 034 20 208 12 034 20 208 12. Akanareo ny fanazavana fanampiny. Mila misoratra anarana mialoha isika. Efa kaiky ny daty araka ny fanomanana ny Elcure Madagasikara ny formation dia ao anatin'ny fotoana fohy ihany ny anomanana azy. Amin'ny alakamisy fa 7 sy ny zoma fa 20 ny volana Aogositra ho avy zao no anatanterahana ny fiofanana. Ny toerana izay anaovana ny fiofanana dia any amin'ny Ilo Hotel. Mazava ho azy fa misy bus izay mitondra atsika mpiofana rehetra makany amin'io toerana io koa dia miantso an'io laharana an-tarby io nareo omena ny fanazavana fanampiny ary nomena ny toromarika ahafahanareo misoratra anarana mialoha fa voafetra ny toerana. Mazava tsara angamizay fa akasitrahanao ny vahiny sy nitondra reo vaovao sy maresaka avy amin'ny Elcure Madagasikara io. Kasitraka tompoko, makasitraka ihany koa ary manantena ny eo aminareo amin'io fotoana anaovana formation io. Zay makasika an'iny fa vonona hiara entana amin'ny fanjakana amin'ny fitadiavana vahaolana makasika ny fiakaran'ny vidin'ny entana ny syndicat des industries de Madagascar na ny SIM Everchard. Araka ny toromarika nataon'ny filohan'ny Repoblika makasika ny fitadiavam-bahaolana momba ny fiakaran'ny vidin'ny entana, indrindra fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, nanomboka androany ny fiona amin'ny ministera sy mipandraraka ny teo anivon'ny SIM na syndicat des industries de Madagascar no nisantatra azy. Ankoatra ny fampahafantarana mazava ny vidin'ny entana eny anivon'ny mpamongady sy mpanjara isorohana ny endrika fanararaotana, misy ny vahaolana azo aroso aingana hoy ny teo anivon'ny SIM. Manatena zay mpandraraha ary vonona zay ny araiasa raha mo azo atao ohatra fotsiny hoe misy amin'io TVA io na misy amin'ireo resaka douane io raha misy azo fandeferan'ny fanjakana kely vonona zay mpandraraha anaraka an'izay dia apidina ny vidin'ny entana. Ankoatra ny asa iandreketany anatin'ny fanaramaso ny vidin'ny entana, vonona ny ady amin'ny fanatontosana ny fangatahan'ny mpandrarany eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Fantatsika tsara fa ny resaka fanjifanjo zany dia tsy départementara irery ihany no afaka tena hoe isahana an'izany akory. Fa araka le resaka teo zay kosa dia manana andraikitra hoe hanao an'ilay antsoina hoe courroie de transmission ho an'izay information sy fitakiana sy fangatahana ataon'ireo mpandraraha zany makasika an'izay resaka ino moa zany fijerena ny lafiny araketra moa zany. Androany no tontosa teny anoso ny fionana voalohany niarahana tamin'ny SIM. Ankoatra ny vahaolana foezaka fotoana izao anamafisana ny famokarana sy ny fandonana ny vokatra eto an-toerana. Isorohana ny fiankinan-doha amin'ny fanafarany entana izay fototry ny olana amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny toe-karena izay hatrany dia tokony hafaingan'ny fanjakana sy ireo mpisehatra ny fomba hahafahan'ny sehatra ny fizahantany iodina raha tiana ampitomboana ny ari-karena hoy ny teo anivon'ny GEM. Iona saina. Ny atsara ny fiarikarena teto Madagasikara raha nienimbolana voalohany nojerena hoy ny teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Isana ahitana taratra izany ny fiverenan'ny famokaran'ireo orinasa pitrandrahana arenan-kibon'ny tany sy ny fitombon'ny vokatra ireo orinasa afakaba. Ambatovy ny kata tamin'ny heritaona dia nisokatra nanomboka tamin'ny volana laza zay. Ankoatran'izay koa nefa niakatra be mihitsy ny vidin'ny nickel. Ary tsy nickel tsy nickel ihany no niakatra fa ny vidin'ny akoran-javatra betabe fony vary niakatra. Faharoa izay nivelatra koa dia ny textile ny zone franche satria fantatsika fa ny firenena mandroso na ny Europe na ny États-Unis dia fa tena mirokatra be mihitsy ny fiarikarenany ary izany fiatsaran'ny fiarikarenana dia natao an'ilay consommation fandaniny ny fianakaviana ny tombo be dia ampitondiana raha hoanina tamin'ny heritaona dia ampitombo ny aondrany ny fiarika textile. Raha ny enimbolana voalohany aloha dia sarotra milaza fa hoe tena
tena velatra araky ny tokony ho izy tokoa ny ekonomia ary zay ara dia manafa hoe ilay vinavina ataon'ny fanjakana hoe hitombo 4.3 isanjato niaraka reny amin'izay taony ity manady manazy zay fa tsy ho tratry io amin'izao fotoana izao. Isan'ny roborobo ihany koa ireo orinasa misehatra eo anivon'ny call center raha ny fanazavana hatrany. Na izany aza ho sarotra ny ampiaina araka ny tokony ho izy ny toe-karena raha mbola mikatso ny sehatry ny fizahantany antony androsoan'izy ireo ho soso-kevitra. Firenena iray tahaka ny Egypte izay anisan'ny mandray tourisme be da be fa nanapa-kevitra ny fanjakana fa ampivelatra indray ampandeha indray le tourisme dia ho terena tena zay mihitsy ny fanapa-kevitra ny fanjakana ho terena ny fiasa ao amin'ny fizahantany tsy maintsy manao vaksiny daholo dia izay no nahafahan'zareo ao anatin'ny fotoana fohy nahazo eo amin'ny 5 hetsy fizahantany isam-bolana dia azo rehetina tokoa tahaka zay hoe amin'ny toerana ohatran'ny Nosbe, Sainte Marie mba ahafana manitiny ireo mpanjifa dia atao ezaka mafy tokoa ny fanao vaksiny ireo miasa amin'io sehatra io ary faharoa ny hoe izay vahiny tonga ty koa dia ireo mpanao vaksiny ihany no horaisana fa izay tsisy manao vaksiny kosa dia tsy horaisana. Andray anjara amin'ny foire internationale de Madagascar ho tontosaina ny volana septambra izao ny groupement des entreprises de Madagascar araky ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny tanterahana androany. Araka ny hitantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao ao tety tsy mbola mivany olan'ny connexion internet atao anatin'ny andro maromaro izay tsy nahenona foe manoloana io io mpandrarà ho ny association des cybercafé et internautes de Madagascar. Yves Richard. Nampiakapeo manoloana ny fisaran'ny connexion internet io efa ray volana zay mpampiasa azy amin'ny fiainana andavanandro. Isan'ny kaikaiky manokana ireo mpandrarà sy mpisehatra mivela amin'ny fampiasana ny internet. Antony mikatso hatramin'ny sita fampiasa andavanandro hoy ny fanazavana. Site azo atao hoe fampiasan'ny olona andavanandro ohatra ny mail, ny yahoo ohatr'izany, ny Facebook io raha tsy dia ratsy aty aminay. Vola alohanay nefa tsy miova fa ny eo ihany ny fiper mbola tonga indraindray fibre de connexion. Ho an'olona zao eto aminay ataoko hoe tokony andany 30 minutes izy ao anatin'ny connexion, même pas 5 minutes izy defa miala satria mahita le niveau de connexion. Tsy mbola nitondra ny antony mitarika ny tsy fahatombanana ireo mpandrarà na fournisseur d'accès internet hoy ny teo anivony a Sibimad na ny association des cybercafé et internautes de Madagascar. Nisy araka izany ny taratasy nalefa tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ary andrasam-baly ny atrito. Nandefa ny taratasy ny fikambanana teo anivon'ny tompon'ny fibre optique be mareniny ireo ary ny valitenina dia resaka amin'ity article 7.2 na resaka usage izay hoe ao anatin'ny usage tsara ianao kanefa tsy zay ny zavatra iainan'ny mpampiasa internet eto Madagasikara. Nandeha nanao ny andanatohitra manaraka izahay nandefa lettre taratasy izay eo anivon'ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny herinandro miandry an'io toy an'io taratasy io zany izay izay nalefa tany amin'ny filohan'ny republika Premier ministre, hatrany ministre, any amin'ny Arteka, sy any amin'ny androm-panjakana, anankiroa, Sénat sy Assemblée nationale. Hiakatra midingana manaraka ny fitakian'ny mpisehatra raha toka tsy misy valy mahafa-po, entiny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny famahana ny olan'ny famatsiana interneto. Isan'ny angatahana izy ireo ihany koa ny tokony isihan'ny fifaninanana mazava amin'ny mpandraram-pamatsy interneto, mampiasa ny fibra optique. Tsy ahatongavana mitranga miendrika figihazana ny sehatry ny interneto toy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anatanteraka fifaninanana mahakasika ny ady amin'ny kolokolo ho an'ny mpianatra eny anivon'ny lycéen'ny Comnat UNESCO. Tanjona ampandraisana anjara azy ireo amin'izay ady amin'ny kolokolo izay faram-panazavana. Io zao milaza ny ankizy, mahalala zavatra maromaro izy. Raha tsy miteny fotsiny zao izy hoe eny amin'ny fiarahamonina dia mieritreritra ny olona fa ianao tsy manao kolokolo indray no diso. Ary miteny mihitsy izy hoe tena hoe goutte d'eau dans la mer izy. Dia eo dia manazava zany le tompon'andraikitra manome rispo hoe ay raha mbola misy ray azo antenaina zany misy miezaka dia ahoana ny fomba anampiana ahafahantsika miady amin'ny kolokolo. Dia izay no antony andraisana anjara be da be ireo mpisehatra ao, misy ny CSI, misy ny Bianco, misy ny PAC, misy ireo ONG maro isan-karazany miara-miasa aminay
manatanteraka izany araka ny fomba fanatanterahany azy satria izy ireo tena manana mitraikefa hoentina manazava an'izay. Me mahazo vahana indray ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo lalam-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana izany ampitomboana ireo miasa eny amin'ireny lalana irery hoy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Ionona saina. Rehefa nanginam-bolana vitsy ny fanakanan-dalana ataon'ny andian-jolahy amin'ny lalam-pirenena dia miverina indray izany amin'izao fotoana izao. Isana ahitana ny trangany eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ny RN2 zany zao ny tena ratsy dia eo amin'ny manomboka ny Antsapanana jusqu'à ny Tamatavy. Fa atao hoe misy quartier atao hoe Bekalalao zay ny tena ratsy indrindra zao. Ny soto no sokafandralahy matetika. Io soto io afara io. Ka ny anahy zao misy caméra. Ny ahy misy caméra dia activeko any amin'ny autoradio. Dia efa intelo nisy olona andeha hanokatra an'io. Dia janonako sady tenenako hoe hoaiza dia niverina izy. Raha misy tohatra zany le aty amin'ny soto aty amin'ny afara dia mora mizalana mora miakatra any. Nefatra angamba na indimy eo ny fandokafana soto eo anatin'indray volana. Presque isan'andro mihitsy zany le tentativana fisokafana soto no misy e. Satria surtout akaikaiky fety reny izy dia reny izy ny tena manao satria zalahy kambe tenda tsy te hisasatra nefa aka ny fananan'olona fotsiny. Ahitana izay fandrombana taxi brosy izay ihany koa ny amin'ny lalam-pirenena fahaenina raha nambaran'ireo mpamily hatrany. Ny fitrangan'le tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena fahaenina sy fahaefatra mitohy ireo. Raha ohatra na manokana zao zany isan'ny trangan'le action le mandeha voangina kely teo tamin'ny vao 2 semaines zay lasa. Nisy nitoraka eo atsimotsimokelina an-dranomamy. Ianao mihitsy zany hogilian'le daly dia raha voa chauffeur dia tsy maintsy hanao accidenté zany dia handrava ry zareo avy eo. Zay zany dia nisy barazy vato tao alohany iny. Dia tany RN6 moa iny namanay le vao avy nitafihan'ny daly iny tery anelanelan'ny Ambondromamy Mampikony. Dia iny moa voadingana le vato fa le namana tao afara no ohatra voaravana laha tao no vita fohy azy complet mihitsy. Izay tsy fantatra ohatra no resaka henonay fotsiny aloha nitenen'le tôbila raiky afaka hoe mba namplaza ny mpitandrina filaminana teo Ambondromamy fa loza le mpitandrina filaminana konokony adiny firy tsy tonga dia avy dia mandray basy dia avy dia mandeha miataka. Raha tonga dia avy dia nandeha le gendarme mety tratra atao le daly possible tsy maintsy tsara be zay. Manoloana io nanambarany tompona andraikitra eo anivon'ny gendarmerie-pirenena fa ampitomboana ny isan'ny olombelona miasa eny amin'ireo lalam-pirenena. Ireo zandary izay nalefa manokana ary nampitomboina isa ireo zandary zany na ny manao fanaraha-maso ny ireo kojakojan'ny fiarakodia na ihany koa manao ny fiambenana fiarovana ireo faritra izay fantatra fa matetika hitrangana ireny tranga fanafiana ireny. Ny amin'ny lafiny resaka fanafiana dia misy ny fepetra manokana izay iaraha miasa amin'ny olona izay manamorona ny lalam-pirenena ny amin'ny tanàna zany satria efa misy fanentanana hatrany hatrany zany atao mba hiara andray fepetra amin'ny fanaraha-maso ireo olona izay mety mivahiny na ny olona eo an-tanàna mihitsy ary sanatriny zany izay mety mavandoza amin'ireny tranga fanafiana ireny. Andrasana araka izany ny vokatry ny paikadin'ny mpitandro filaminana manoloana ity tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena ity indrindra amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Nirosy tamin'ny fandraisana ireo mpiasa ECD ho mpiasa-panjakana ny ministera isan-tompony nanomboka tamin'ity taona ity miisa 720 izany ho an'ny ministerany Arina Kibon-tany gato Andriatsilava. Fanamby napetraky ny filohany ny ampidiranao mpiasa raikitra ireo mpiasa ECD miasa eny anivon'ny ministera isan-tokony. Nanomboka tamin'ity taona 2024 ity, niroso tamin'ny fikarakarana sy ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana raikitra avokoa ny ministera. Ho an'ny ministera ny Arina Kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika manokana, miisa 720 ny fitambaran'ireo mpiasa ECD miparitaka manerana ny nosy no raisinao mpiasa-panjakana raikitra. Be dia be ny efa nandalo, nefa tamin'ity fitondrana noentin'ny président Filoha Andry Rajoelina ity sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia tanteraka ilay faniriana izay nialan-dany mpiasa rehetrarehetra eto anivon'ny ministera minina. Ny tamberin'andraikitra avy aty aminay mpiasa dia vonina izay natanteraka tsaka sy andava ny asanay ary horiarian'ny firenena. Mpiasam-bahoaka ny mpiasa-panjakana, misy araka izany ny tamberin'andraikitra miandra ny tsirairay avy. Nampanantena sy nanome toky ny solotenan'ny mpiasa fa vonina izy ireo hitondra ny anjara birikiny anatanteraka ny anjara asany avy ho fampandrosoana ny ministera sy ny firenena.
Nitombo isa ireo mpiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat avy any ivelan'ny tanànan'ny Nosy no omena sakafo noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Raha manodidina ny 300 isa-taona izany, tafiakatra 500 izany tamin'ity taona ity. Gaito Andrea Tsilavatra. Mitotaly 400 ireo mpiadina manao fanadinam-panjakana baccalauréat ao Nosy izay mizara amina ivitoeram-panadinana misy 3. Misy 300 ny amin'ny Centre Sainte Jeanne d'Arc, 470 ny amin'ny lycée mixte ary 970 ny amin'ny Centre Sainte Marie. Raha mpianatra 700 ivelan'ny tanànan'ny Nosy no neritreretin'ny fikambanana Flowers des Îles omena sakafo mandritra ny fanaovan'izy ireo fanadinam-panjakana baccalauréat. Niakatra 500 izany no ny fangatahana sy ny fahasahiranana misy eo amin'ireo ray aman-dreny vokatry ny fisiany ny valanaretana. Ya ny omagniny zay zo zay matetiky baka hors de ville foregnitsika tsy aiky mipetraka lavitra ya navy aty zegny 400 eo efa 100 eo zegny ny omagniny nefa indrisy 500 tsy aiky navy satria nagnino volagna misy zay tsy aiky ray aman-dreny maro nagnato zay mipetraka Bardouke zay mipetraka Semade zay koa zay ny comprendre tamin'ity andra sahiragna miavia zay mihitsy nikaiky le matsapa fa mipetraka Jabala izy Semady izy miadina commune izy Marodoka Faseny raha karakara zay fotony zay fa tsy agnaty listiny amin'ny Cisco ato ke zegny tegna maronaro izy tamin'ity tegna narobe. Efa ho 7 taona zao nanaovan'ny ireto mpikambana eo anivon'ny fikambanana ireto fanampiana ireo mpianatra. Tsy misy tanjona politika, fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina amin'ny mahafikambanana mpanao asa soa no tanjony. Anao matilatsika oro azafady amin'ny fivolagnana ke zoma zegny tsy mety antegna koa zegny magnampy olo mpiarabelogno amintegna za ndraiky sy agnarana za tsisy tegna tsisy tsy managna misy za fa tiako fo zegny magnomety toy zay mandre. Vola azo amin'ny etsika fanao isan-taona iarana amin'ny mpanakanto no ahafahan'izy ireo manao asa soa tahaka izao. Raha 500 ny mpianatra misakafo isan-taona mandritra ny fanadinam-panjakana mandany hatrany amin'ny 4 isan'andro ny fikambanana. Tamin'ity taona ity niakatra ho 500 ireo mpiadina omena sakafo ary mandany manodidina ny 2 sy 1 tapitisa isan'andro ny fikambanana. Miisa 4 ireo vehivavy nanaraka fiofanana teo amin'ny peloton musique ao anivon'ny gendarmerie Pirenena. Nanaitra ny maro ny fahaizana sy traikefa ananan'izy ireo teny Mazoarivo. Gaito Andrea Tsilavo. Misa 4 ankehitriny ireo zandary vehivavy mpitsoka mozika eo anivon'ny isay ho lafy mpitsoka mozika ny gendarmerie Pirenena na ny peloton musique. Nandalo fifaninanana teo anivon'ny gendarmerie Pirenena izy ireo vao tafiditra ho mpiofana mpitsoka mozika raitra. Vehivavy renim-pianakaviana zandary matianina no sady mpitsoka mozika miezaka sy feno faharetana izy ireo mandamina sy mandrindra ny asa sy ny fiainan-tokantrano. Dia fitiavana aloha voalohany nanesika anay 4 amin'ny rahavavy satria izay 4 ny nanao an'ilay izy dia 4 koa izay ny afaka vehivavy dia isaorana an'Andriamanitra moa izany fa anatin'ny safidinay ilay izy dia voaraisoa matsara izay dia manatanteraka an'ilay fiofanana. Nanomboka izay rango kely mbola kely izay dia efa tian'izay fa izay zany tsy hoe nahay an'ilay izy fa ohatrany hoe olona ohatrany hoe ianao zany ohatra hoe olona ray tia artista dia miezaka ianao maka ambiance anatin'le hirany dia ohatr'izay ihany ny tiavanay 4 amin'ny rahavavy anazy dia izay nahatonga anay safidy anao an'le izy fa be da be ny stage ao anaty gendarmerie zany fa tia aloha na alinanay sy tianay dia nataonay dia afaka moa izay zao. Na mitsoka mozika aza manaraka ny stage toy ny ataon'ny zandary stagiaire rehetra izy ireo ary manao ny asa amin'ny mahazandary ihany koa. Mikambana miaraka amin'ny FIGN zany dia mitovy asa rehetra ohatran'ny lehilahy mandray service rehetrarehetra fa amin'ilay hoe maka spécialiste amin'ny resaka mozika zany dia misy fianarataonay manokana fa ny asa mitovy foana manao garde zay manao service mivoaka manao rehetrarehetra satria manko izay zao anaty stage zany dia ilay stage mihitsy ny ainana aloha dia juste hoe ny asa ivelany zany resaka garde. Mianatra ny maraina manao fampiarana ny tolakandro izay amin'ny ankapobeny no iainan'izy ireo ankehitriny. Na mitolagaga ny maro ny fahaizan'izy ireo mitsoka mozika nandritra ny lanonana fitokanana ny fotodrafitrasa nomen'ny Prime Ministre teny amin'ny escadron porté numéro 1 Mazoarivo.
maresaka iraisam-pirenena dia mitony aitrano mahe arovaika sy fampiteny ala ao avaratra Algérie amin'izao fotoana izao. Olona misy 27 no tsy hita popoka hatreto araky ny antontanisa izay navoaka ny tompona andraikitra any an-toerana fanadina. Olona misy 27 farafakely no tsy hita popoka vokatry ny afo mahery vaika izay any avaratry Algérie indrindra fa any Kibali ka 70 sivily ary 20 miaramila. Io no tarehimarika navoakan'ny tompon'andraikitra any an-toerana hatramin'ny ity androany ity izay nanambara fa misokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ity loza mitatao ity. Hita tamin'ny tambazotra an-tserasera maro samihafa ihany koa ny horonan-tsara izay mampiseho ity loza ity sy ny antsovonjy ataon'ny mponina any an-toerana mba hamonjena azy ireo. Ao Kabylie izay isan'ireo tanàna be mponina indrindra ka ihinany mety hitarany loza. Raha nambaran'ireo mponina tsy mahita solon-tena-mpanjakana mihitsy izahay ary ny olona no misy olo-tena azy ireo fa ao ihany koa ny sampana mpamonjy voina. Soa ihany fa niasa ho an'ny firenena izahay ary tsy avelanay ho ravan'ny afo manoloana izao toedrara izao ny firenenay. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo manodidina ny 50 isa eo ny teboka tazana tany Algérie indrindra fa tany Kabylie araka ny nambaran'ny ministry ny atitany any an-toerana izay nitsidika ny Rizi Ouzi izay isan'ireo tanàna be olona indrindra ao amin'ny faritra. Efa maro ny olona maty vokatry ny hafanana be loatra izay mahatratratra any amin'ny 40 degré ny andron'ny omaly. Sampana mpamonjy voina avy amin'ny faritra hafa manodidina ihany koa no tonga ny an-toerana mifanometanana amin'ny famonoana ny afo. Raha ny firenena lehibe aty Afrika mantsy, i Algérie dia manana alina 4,8 hektara ambany ankilan'ny tampambolekazo any an-toerana izay tsy misy afa-tsy 2,7 isanjato fotsiny ihany. Dia indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany mandrosoa sy nadaholy tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitonjato ariary. Vous a présenté Ny Vavao. ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ny Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao.